Falina ndray no hitsidiananao tokantrano manaraka televiziona malagasy ato anatin'ny mety tetry ny andro amin'ity fa 20 ny volana may sy 20 sy 20 edy. Raha ny mikasika ny mandrafitra ny mety tetry ny andro dia alizay malefaka tsy maro toerana zany isaka maina ny andro amin'ny ankapobeny manerana ny nosy. Ny andranomasina kosa dia tony tanteraka ny ranomasina. Raha ny toetrantsika ho an'ny rapitso maraina ary dia amin'iny ilaina andrefan'ny kialamavony ihany no atana orana tandrivon-drahona ny maraina somary atanandian-javona amin'iny ilaina tsinanany avoatany ila tsinanany nosy manontolo iny raha toka omaina kosa any amin'ny faritra sisa. Ny tolakandro kosa dia somary mbola ahitana orana tandrivon-drahona izay ihany koa amin'iny faritra atsimo andrefana dia amin'iny ilaina tsinanany faritra Moromanisy Otimatsiatra iny ibalika kosa ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Mikasika ny maripana voavinavina dia 7 ny ambany indrindra manodidina ny 7 ka hatramin'ny 5 any faritra ampovoan-tany 20 ka hatramin'ny 20 kosa any amin'ny morotsiraka rehetrarehetra. 3 degré Celsius ny maripana ambony indrindra any Antsohiso Mahajanga Mahevatanana no ahitana izany manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 kosa raha hoan'ny faritra ampovoan-tany raha toka mihoatra ny 20 ny morotsiraka rehetrarehetra. Raha mikasa ho any amin'ireo tanan-dehibe ivelan'ny Madagasikara ianao dia ahitana orana tandrivon-drahona i Milan sy Bangkok ary Nairobi. Ifandimby kosa ny rahona sy masoandro raha hoan'ny Paris sy Johannesburg. Mikasika ny toetry ny andro ho an'ny nosy manodidina ny Madagasikara indray dia mbola ahitana orana tandrivon-drahona ihany koa i Comores Maurice ary i La Réunion ary ankotraka izany raha hoan'ny Seychelles. Dia izay indray no azona totranao tamin'ity anio ity fa manasanao amin'ny manaraka indray veloma tompoko.